dia misaotra anao tsy manadiny ny fiarahantsika tao anatin'ny fandarana meteo manantitra ny arava topoko lahy sy topoko vavy. Somary mivolona andro ririnina indray isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, izany hoe hiamangatsika ny andro, matanjaka sy matevina ny tsioka alizay. Etsy andanin'izay koa mikasika les zones de convergence intertropicale dia efa mihitatra any amin'ny faritry ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Madagasikara any izy amin'izao fotoana izao. Arak'izany ary dia toa izao manaraka izao ny andro no vinavinaina amin'ny rapitso fahaenina ny volana aprily 17 somary ao mafimafy ny fitsokan-drivotra amin'ny ray apahatelo avaratry Madagasikara. Anorana malefaka kosa ny faritanin'ny Antsiranana sy Toamasina, Vatovavy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Andrahoana na andrahoana vitsy ny andro ny amin'ny faritra sisa tsy voatonona teo. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola hitohy hatrany ny rivotra amin'ny ray apahatelo avaratry Madagasikara ary anorana malefaka ny faritanin'ny Antsiranana sy Toamasina, ny faritra Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana ary andrahoana na andrahoana vitsy ny andro ny amin'ny faritra sisa. Somary misy fidinany kely ny maripana ho amin'ny rapitso tontolo andro indrindra ny amin'ny ilany atsinanan'ny Gasikara. Ho amin'ny rapitso maraina zao dia 12 hatramin'ny 19 degré ny aty amin'ny faritry ny Atitandy, mihoatra ny 20 degré celsius avokoa ny any morontsiraka Atsinanana sy Andrefana. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia 4 amin'ny 30 degré celsius hatrany no maripana ambony indrindra, fa mitindray mitoraka ity dia hitantsika any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara, avoany andrefana ary atsimo andrefan'ny Madagasikara izany maripana ambony indrindra izany. Ety amin'ny faritry ny afovoantany kosa dia manodidina ny 13 hatramin'ny 17 degré celsius. Dia raha ivoaka ivelan'ny nosy ianao dia baliya be ny masoandro amin'ny rapitso any La Réunion any. Ifandimy kosa ny rahona sy masoandro faritry Comore, Paris sy Milan, Norambaratra ny Johannesburg, Nairobi, Bangkok sy ny faritry Maurice. Izay tompoko no azonao rosoantsika amin'ity alina ity manome fotoananao izay ho amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.